Tianjany bare tsy nankatoavy ny sehatra iraisam-pirenena indray manakasy ny mahamasina. Korakoraka tao mahamasina mivoaka ny fiforetana anaty ny ao am-pony malagasy ireny. Tsy misy intsony izany profesora malagasy mahay izany amin'izao fanambanina tsotra zao hoy profesora Jonara. Manatra ny fiaravana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina ampanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny raram-pirenena avy hatrany no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity manoloana ilay fandarana manokana izay nataony mpitondrateny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao dia namoaka fanambarana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no sady filoham-panorona ny antoko tiako i Madagasikara androany. Betsaka ny fanontaniana manitikitika momba ny valiteny nataony tompony andretra io hoy ny fanambarany. Raha tsy resaka fotsiny ny raharaha fiaramanidina Boeing 777 ndao ratsika avy hatrany ary izay fanambarana izay tateriny Ando Miaradina. Note officielle Fraisankine. Réponse directe à l'entretien de la porte-parole de la présidence dissous 2025. Contexte. Le dissous 2025, dans l'émission Roumazav, Madame Louva Asneri Najanurmaju a livré un discours officiel couvrant 8 sujets majeurs. L'affaire de Boeing 777, les relations avec les États-Unis, la gestion interne de l'information, l'enquête en cours, les droits de douane américains, la nomination à la présidence, la feuille de route SADC et la question des îles éparses. Ces déclarations appellent un rappel précis des faits et des réponses urgentes. Premièrement, l'affaire des Boeing 777 et les relations avec les États-Unis. Fait, le 17 janvier 2025, l'ACM délivre 5 certificats d'immatriculation provisoire à l'UDAN Aviation. Le 15 juillet, ces avions sont identifiés en Iran, pays sous sanctions internationales. Le 24 juillet, l'ACM dépose plainte pour faux et usage de faux. Fin juillet, le ministre des Transports est limogé. Début août, les agents du FBI et l'Interpol arrivent en Tananarive. La présidence parle d'un simple usage de faux et affirme que les relations avec Washington sont intactes. Réalité, aucun communiqué officiel américain ne confirme cette version et la présence du FBI prouve la sensibilité diplomatique du dossier. Question directe, qui a signé ces immatriculations? Quels responsables politiques ont validé ou couvert cette opération? Quand précisément les Malgaches auront-ils accès aux conclusions de l'enquête internationale? Deuxièmement, sur l'affaire d'absence d'information préalable de l'exécutif. Fait, la présidence affirme que le président et le premier ministre n'ont pas été informés par le ministre des Transports. La CM relève de la tutelle ministérielle et la responsabilité administrative et politique de l'État est pleinement engagée. Qui monte dans cette chaîne hiérarchique et quelles sanctions seront prises contre ceux qui ont dissimulé l'information? Troisièmement, sur l'enquête et coopération internationale. Réunion annoncée avec la justice et la police nationale, implication du FBI et l'Interpol. Aucun engagement public à rendre le rapport final accessible ni calendrier annoncé. Le gouvernement s'engage-t-il, oui ou non, à rendre publique l'intégralité des conclusions de l'enquête et à la soumettre au contrôle du Parlement? Quatrièmement, droit de douane américain. La baisse de 47% à 15% est présentée comme un signe de confiance bilatérale. Cette décision, datée du 31 juillet 2025, est une mesure globale américaine appliquée à plusieurs pays, sans lien direct avec Madagascar. Pourquoi tromper délibérément l'opinion en travestissant une mesure globale en faveur diplomatique personnelle? Cinquièmement, nomination à la présidence Car Romivus. La porte-parole démonte toute nomination. Aucun acte officiel ne confirme cette nomination, mais aucune liste complète des collaborateurs n'est publiée au journal officiel. Pourquoi cette opacité sur les conseillers présidentiels
Et que cache le refus de publier la liste intégrale? Sixièmement, SADC et feuille de route. Engagement réaffirmé envers la feuille de route. Réalité, aucun résultat concret communiqué depuis 2023 sur les engagements politiques majeurs. Question directe. Qu'a réellement fait le gouvernement depuis 2 ans pour respecter ses obligations régionales? Et pourquoi le pays est-il toujours en infraction vis-à-vis de la feuille de route? À propos des îles éparses, la réunion du 30 juin 2025 à Paris est présentée comme constructive. Aucun changement officiel, désaccord total sur la souveraineté. Qu'a obtenu concrètement Madagascar lors de cette rencontre? Et pourquoi aucune avancée réelle n'est visible? Le peuple malagasy n'attend pas des phrases rassurantes, mais des faits, des preuves et des actes. Sur chaque dossier, Boeing 777, relations internationales, engagements régionaux ou transparence institutionnelle, les réponses doivent être publiques, précises et documentées. Le collectif de l'opposition républicaine exige que le gouvernement sorte du silence et rende des comptes en fait devant la nation. Pour le bureau politique, le président Ravel Mananamark, Ranjel Soulniak cité. Huitièmement, insinuation dénigrante à l'égard du corps professoral malgache sur leurs compétences. Le 10 août 2025, la porte-parole de la présidence, Louva Asniri Naranormar, a publiquement dénigré le corps professoral malgache lors de son interview dans l'émission Romazav. Madagascar dispose de professeurs compétents et réputés sur la scène internationale dans de différents domaines. Est-ce que le gouvernement confirme que les propos tenus par la porte-parole de la présidence, dénigrant la compétence des professeurs malgaches, représentent sa position officielle? Izay ny fanambarana izay nataony teo anivon'ny firaisan-kina izay nosoniavy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny filoha lefitra fafito eny anivon'ny teny miram-pirenena dia isiteny Randriana Soloniaiko iny fa mahakasika indrindra iny fandarana iny teo ny filazana fa tsy misy intsony ny professora manam-pahaizana sy mahay eto Madagasikara izay nataony ny mpitondrateny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao dia nanamafy ny professora Jona Androany fa miendrika fanambanina sy ny fanamavanana ny asa ataon'ireo mpampianatra sy ny professora malagasy izany. Ilainy vahiny ny manampahaizana malagasy rehefa tsy mila zany eto antoerany. Kanefa noho ny fitiavan-tanindrazana dia mbola manompo ny tanindrazana eto izy ireo hoy ny fanamafisana. Mangataka ny fialantsiny ampahibe masy kosa ny eo anivon'ny SSS manoloana ity tranga ity raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Tato-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sy ny ratsariny ny Aritanjona. Accord zay onjerena niaraka tamin'ny fahatongavan'ny Flo Emmanuel Macron io dia ny hoe ametrahana komite anankiray ahafahana manafaingana, manamora, manao ny accompagnement ireo olo ireo amin'izay fahazahoana visa talent moa ny anaran'izay anisan'ny fivoriana natao tany ao anatin'izay ihany koa moa no hoe ananganana ny campus universitaire mahakasika ny numérique ao anatin'ny digitalisation ny fanakalozana mahakasika ny professeur malagasy moa nanana ny maizy azy tamin'izany fotoana izany ary mampalahelo amin'izao fotoana izao fa tsy misy tsony zany professeur tena hoe mahay ary zay moa tenena hoe anaovana an'izay échange na formation zay Manoloana ny fanao-kevitry ny mpitondra-teny sady taleny fifandraisany iraisam-pirenena eo anivon'ny fiadidinan'ny republika iny dia nahitsy ny professeur Jonara Tsimbazafy nilaza fa tokony ahitsy ny fomba fiteny. Ray aman-dreny no andraisana ny tompony andraikitra eto amin'ny firenena kanefa mifanohitra amin'izany ny fihetsika asehon'izy ireo. Raha fankasitrahana hoe tokony omena ireo mpikaroka sy manam-pahaizana malagasy fanambanina no azo hoy ny fanazavany. Matoa nefa mbola mijoro ny firenena tompony antoka amin'izany ireo professora. Mbola tanora no miteny aitsio ny fomba fiteny aitsio ny fomba famindra fa matoa zao firenena zao mbola mijoro ny jemboia misy andreo professeur ireo ny any ivelany mila naina tsy ilainy eto Madagasikara zay ambara foana mantsy hoe inona nataondreo mpampianatra io ka inona ary ko vola ary zara tsy ny bourse any amin'ny étudiant karama ary zao ny vacation firitaona tsy azo aza manao vaindrala tsy marary tompoko fa de aoka tsy fanambany ohatran'izany tsika fa ny zavatra iaranay raha ny moyen opératananay mbola avitanay an'izao zavatra zao ngamba tokony fankasitrahana ary nomena fa tsy teny mampalahelo andrahoelina andrembololo zany
sy ny tenanay amparitry tena ny tenenako an'izay zay mianaka no mpikambana amin'ny African Academic of Science efatra ny tao efa maty izy tompoko reo efatra professeur Akoto Ratsimamanga izy sy nahalala zany professeur Suzanne Ratsimamanga vadiny professeur Philippe Rassoneff tao polytechnique ary docteur Rajaonandria Mananjara lehibe ny Académie Malagasy reo de ny tenako sy professeur Velona mbola velona mamiasy ny tena ary zay mianako reo ihany koa mbola ao anatin'ny World Academic of Science reo olo efatra sy koa fatao Valasa Nodimandry zay niampy amin'ny professeur Steve Goodman zay fanorola amin'ny fikarohana sy zavatra teto Madagasikara izy tsy mety an'izany Steve Goodman zany ny tena de zay ny ilany any andafy any vao avy any aho ary mbola andeha ho antsy ho ela ny tenako afaka andro vitsivitsy ho ana Washington na zany ny fijerevany any firenenay ka dia malahelo mandanga raha tsy teny malahelo raha mbola izany ny teny avion amin'ny fitondrana satria ny olona raha vao mipoitra de miteny anatin'ny fitondrana sarotra ny heverana fampandrosoana eto Madagasikara raha izany io lazana ny manampahaizana malagasy hoy ny fanamafisany fahombiazana zany hoe raha etretina fa tsisy an'ireny professeur intsony inona ny tranga eto amin'ity fireneny tiako misy professeur ary zao no mahazo azoko de sanatria ho tanteraka vele hoe nivoana T3 ny itondrana an'ity fireneny ity ary ny fanjanahantany ara-pitaovana eo ihany fa fanjana ara-tsaina manjary hoe tsy mahavita inina ntsony malagasy de ty olona tsy manana ny diplôma le arazambara fa T3 sy T4 ty tokoa moa de inona koa ny lanandreo mandagna vola fotsiny zay mifatany tendra misy zavatra tsy valiana aloha zay tsy hidina ambany tsy manambany olona raha miteny an'izany misy zavatra tena inina tsy valiana satria olona tsy niatra tsy ny mahafantatra ny lanjany zany fikarohana zany no miteny dia asakasa ny azy fa zany tsy misakana anay satria ny tanylazana eo ambonana sedra maro lafy no iainan'ny professeur eto Madagasikara raha tsy lasa fa tsy nivolana tokana ho azy ireo amin'ny fikarohana taony izay tsy misy afa-tsy aotra faingo aotra raha isan-jato ankoatr'izany tontolo misy azy ireo eo amin'ny sehatra iasany avatsika ho fanamby ny filazana azy ireo tsy manampahaizana fa tsy natao sakana hoy ny fanazavana mandehanany amin'ny université am'izao ora sy fotoana zao isao ny isan'ny salle ka afaka mampiasa an'ireny tableau à blanc reny fa tableau noir sy lacré am'izao taonjato faraika amby roapolo zao zany no ampiasain'ny professeur eto Madagasikara am'izao fotoana zao université ampanjakana ny resahantsika tompoko avy ny orana mitateny trano mitondra helony ankizy tapaka ny jiro tsisy internet de le mpampianatra mamoaka vola le professeur mamoaka vola ka de zao fotsiny mino somana tena fa tsy anova akory ny atsika professeur ny fiasatsika fa avatsika ho ampopo ary zany zavatra zany satria zay tsy nandingana sy niaritra ny zavatra nataotsika ka natongavatsika na zahotsika ny tsika natao anatin'ny fotoana sarotra ny tsy mahalala n'izany maharary atsika sy ny lanjany zavatra ataotsika kopokobon'ny marina ny mpitondra fanjakana manoloana ny fomba fiasany ankanatra amin'ny manampahaizana azy amavanina hoy kosa ny teo anivo ny randrana sindikaly kopokobon'ny marina ny zareo ao amin'ny fiadidinan'ny repoblika zany hoe zareo ao no tsy manana zay taikefa sy fahafahana fahaizana manao an'ny fitantanan'izay angamba de lasa teneniny le izy ny aty ivelany ray ny vahoaka malagasy tanora miasa zay manana ny taikefa no lazainy fa tsy misy an'izany eto Madagasikara zay vendrika nitondrana n'ity fireneny ty tao anatin'ny fitotoana normal raha mandaro zao tsika mbola any gistra indrindra atao anatin'ny firenena mbola atao anatin'ny sadek zany tsika raha gistra vao maika feraka zao tontolo zao aza mifaninana mitsy mahay satria resiny ianao no ny fananantraikefa amin'ny tsy fahalalana ho kosa ny valikafatra avy amin'ny professeur Denis Alexandre lainiriko tao amin'ny pejiny ankoatra azy ny tsy fahalalana na inona dia tahaka ny siansa hoy kosa ny ministry ny fampianarana ambony teo aloha Elia Beatrice Asomako tao amin'ny pejiny raha namaly ny tenin'ny mpitondra ny fiteny ny fiadidinan'ny repoblika no mafisiny ity ministra teo aloha ity fa taratry ny fiamoran'ny fiarahamonina efa marary ny tsy fanajana sy fanambaniana ny mpampianatra nanao fanambariana ihany koa ny teo anivon'ny CSS Sampanan-Tananarivo androany nilaza ny CSF fa tohina tamin'ny faneho-kevitry ny mpitondra teny repoblika eo anatria ny tsy fahombiazana maro sosina sy fanao mamoetra manala baraka sy mampietry ny firenena eto anivony izao tontolo zao faneho-kevitra izay nambaran'izy ireo ihany koa fa manohy tohina ny asy-pirenena ka angatan'izy ireo fialatsiny ampahibe maso izay ny amin'iny fa nanao diabe ny azony ministeran'ny fanabeazam-pirenena io maraina io ireo mpianatra navita fianarana ho mpampianatra teo anivony ENS ampeflo
ho toy ny fitakina nataon'izy ireo dia ny ampidirana azy ireo ho mpiasam-panjakana no antony ity etsika ity nihidy ary tsy nisy tompona ndraikitra naray azy ireo moa nandritra ity etsika nataon'izy ireo ny maraina ity. Mpitandro filaminana maro kosa no niatrana teny antoerana nandritra izany nanamafy ireo mpianatra ireo fa itoy ny tolona ratsy mivaly ny fitakina. Tato-baovao ny Andro Miaratina eo amin'ny sary Sindratsariny ny Aritanjona Trany. Raha fifampiresana tsotra amin'ireo tompon'andraikitra voakasika no nokasain'ireo mpianatra navita fianarana avy amin'ny ENS ho toy ny fitakiana sy ny fampidirana azy ireo mpiasam-panjakana araka ny fanaparantenana azy ireo dia mpitandro filaminana no setriny. Nanaovana raha matahory ireo mpianatra navita fianarana teo anivon'ny sekoly ambony manofana ho mpampianatra. Nidy ny vavadin'ny ministera vantany voatonga izy ireo taoriny diabe ny ainga teny amin'ny ENS Ampefilo. Ny atongavanay ity tsy anakorontana ary tsy amboly olana fa hitady fa olana miaraka amin'ireo tompon'andraikitra mahatapaka ka raha misy olana sedrain'izy ireo any dia voniny izahay fampiresaka sy androso vahaolana amanana izay olana sedrainy izay. Izahay izao manana olana dia tsy miambamby izay miteny hoe olana ho anay ilay zavatra ataonareo fa mba hitadiavo vahaolana. Manay ireo mpianatra eny amin'ny mety ofisiana ambatika amin'ny fandraisana natota taratasin'izy ireo mialoha izay fa tamin'ny volana Jona lasa teo kanefa mbola tsy misy resaka hatramin'ny androany. Mahery ny 700 ireo mpianatra navita fianarana ireo. Izahay ireo zany tsy mbola misy rekrutena iray ary dikan'izay tsy misy manana taratasy arakasy izahay ireo nefa ny taom-pianarana vaovao efa ho avy dia izay ny mampirorosaina anay hoe ahoana marina ary anisan'ny olana ngeza be dia hoe tamin'ity taon'ity ihany no nisy an'izany hoe ny dossier indray no notakina mialoha ny vide recrutement sy ny quota ka vao miampitombo ny fisalasalana sy ny ayao anatinay hoe sosanatria alaina le dossier dia olona 10 no recrutena nefa 3000 postes divisé par 3 farafaratsiny ilay zavatra nivoaka sy nahazo avalina avy any amin'ny conseil de ministre. Tsy hijanona hatreo fa itony tolona hoy ireo mpianatra. Anisan'ny antony namafisana ireto tanora malagasy ireto hatrany izao fitakina izao ny tsy fahafahan'izy ireo misehatra amin'ny asa hafa ankoatra ny fampianarana. Tombotsoa-pirenena no iadina hoy ny fanamafisana ka antony hitakin'izy ireo ny izony. Fahasoavana ho an'ny taranakitsika izao zavatra iadivan'izao ho an'ny tanindrazan'izao. Misy mantsy miteny hoe fa maninona raha mandeha mitady asa any amin'ny toeran-kafa izay nge manana asa hafa fa ilay finiavana tehana be tea mola volany zanaka malagasy mba hiala ao anatin'izay hoe fahabadona tsy fahalalana matoy izahay nanolotra ny tenanay tsy nandeha tany amin'ny lalam-piofanana hafa na université hafa fa ENS efa fantatray fa ho mpanabe matianina izay rehefa mivoaka ao ary izay mahampanabe matianina anay izay indrindra no edivanay hoe aleo izay mba hisitraka an'izay zoanay izay fa toa ohatrany hoe lasa eritreretina indray hoe ditra ny zavatra ataonay tsy ditra ny zavatra ataonay tompoko fa tena hoe fametrahana ny fitakina madio mba hahafahanay misitraka ny zoanay arak'izay manormalianina. Tsy voarahatra amin'ny faramoa ireo mpianatra nanao fitakina ka rava-maina ny etsika nokasain'izy ireo natao manoloana ireo tompon'andraikitra. Fantany voalasa kosa nefa ireo mpianatra niverina ny sokatra ny vavadin'ny ministera Tetsy Anosy. Ankoatra ny eto Antananarivo miray feo ary olana resan'ny mpianatra nivoaka teo amin'ny ENS manerana Anosy ny tsy fisiana valiny mazava momba ny fampidirana azy ireo mpiasam-panjakana. Nanao fanambarana ihany koa ireo mpianatra tany Fianaratsoa ny amin'ny tokony hijeren'ny fanjakana sy hamana ny olana iainan'ireo mpianatra navita ny fianarany ho mpampianatra ireo izay mariana fa efa 3 taona izao no tsy nisy fandraisana mpampianatra. Mitohy sy miamafanatra ihany koa ny etsika aman-tsiranana ny roso tamin'ny fandorana kodiaran'ireo mpianatra androany nanoloana ny lalana miditra amin'ny université. Ho tanterina aminao eto ihany moa ny toy n'izay rehetrarehetra izay fa mahakasika kosa ilay orakoraka tetsy Mahamasina ny alahady lasa teo dia ny ao am-pony malagasy tonga saina ireny nivoaka tetsy amin'ny lapany kolotsaina Mahamasina ireny hoy ny solombavam-bahoaka sy teny Randrena Solonaiko. Tranga tokony ahatonga saina ary ampiovalalana ara-politika ho an'ny fitoram-panjakana ireny raha ny fanazavany fa tsy ho raisina ho toy ny zavatra mahazatra fotsiny. Fiforetana anaty
ny zavatra misy eto amin'ny firenena ary ho sarotra ny fifehezana ny raharaha raha toka mivoaka ny ao am-pony malagasy manoloana ny zava-misy ny antsiprian'izay eo amin'ny sarysindratsary ny mbola avatsara dia ampitiavana be tokoa saotra ny Grace Yvette ny karakara saotra ny fitondram-panjakana azafady indrindra dia saotra antsika rehetrarehetra ampitiavana be ninona mitranga ninona misy a dia mitsofisika ny gato mankadilo ny sofin'ny malagasy ny anarany mpitondra tsy afaka maneho izany heviny izany ampahibe maso anefa ny ankamaroany malagasy ka miforotra anaty any ka ireny tao mamasina ireny no nanararotany nanehoana izany tsy mpanakanto no olana na sekreteran'ny ministera fa ny mpitondra fanjakana no efa alombahoaka hoy ny solombavam-bahoaka sy teny rendraina solony aiko tsy afaka manoatra nefa ny malagasy manoloana ny herim-pamoretana miantra aminy any ka mihotrika anatiny afo ny fararina hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity leo ny fahantrana mianjady aminy malagasy leo ny tsy fambiazo ampitondrana kanefa mahavita miseho amin'ny tambajotra sy ny aino manjery fotsiny ka ireny no vokany hoy hatrany ny fanazavana tofoka ny vahoaka malagasy tofoka satria fefa mirefarefa antany mihitsy ny fahefa-mividiny gasy potika vokatsy ny tsy fisiny energia na io fitombony delestage io tsy fisiny rano fampitehany lalana fampitehana ny sehatra rehetra na io lavanila na io girofle na io langilangy na io kafe na io resaka kabaro tsaramaso na kapiky potika tanteraka mihitsy ny arkarena malagasy mirefarefa amin'ny tany mihitsiny a ny arkarena malagasy amin'izao fotoana zao ary betsaka ny asa potika eto Madagasikara ny tsy fisianasa fa tsy azo tenenina intsony ka hoy zaho hoe leo tofoka tanteraka mihitsy mivoaka malagasy ao anatin'izany mivoaka malagasy tsy afaka miteny fa raha vovo miteny de gajaina na io journaliste io na io olotsotra io na io mpiasam-panjakana io indrindra moa fa zahay mpanohatra ka izay no itenenako eto io hoe tokony ho tonga saina ihany a ianareo mpitondra indrindra fa ingay rajoelona satria fa tsy zaka ny vahoaka malagasy mihitsy no maheno an'izany anarany ingay rajoelona zany tsy misy zavatra mandeha amin'ny lohaniny eto amin'ny firenena fomba iray anetsin'ny mpitondra ny fomba fiasan'izy ireo na eo amin'ny lafiny fitantanana izany na eo amin'ny lafiny ara-politika ny zava-misy toy ireny disy manao didiko fe lehibe sy famoretana tafahoatra ny mpitondra ka ho sahiran'izy ireo raha mitoy ny toy ireny atao mamasina ireny hoy hatrany ny solombavam-bahoaka sy teny irendraina solony aiko tonga ny zandaro tonga ny polisy manodidina ny tsano amiko ro reny toe zavatra oatra reny tsy fisiny demokrasia vohitsakitsaka tanteraka mihitsy ny demokrasia eto Madagasikara vohitsakitsaka koa ny lalam-panorenana vohitsakitsaka koa ny hasiny olom-boafidy vohitsakitsaka koa ny zony vahoaka malagasy zay iheno ny solombavam-bahoaka zay ny fidiny ary iresaka amin'ny solombavam-bahoaka ny zavatra makarary azy ny zavatra ilainy eo amin'ny fiainany ka raha mbola tsy tonga saina ity fitondrany ngay rajoelona ty hanarina ny fomba fiasany indrindraindrindra fa hanome hasina ny lalam-panorenana de tsy maniry zavatra ratsy ho an'ity firenena malalatsika ity ny tenako fa tsy mety hipoka io zavatra io ny azo antoka dia mbola horaisiny izao fitondrana izao ho trangampiseho fotsiny iny tranga tao mamasina iny mety olazaina fa ny mpanohitra no tao ambadika ireny fa tsy anana eritreritra ny anitsy ny fomba fitantana ny fiainam-pirenena izy ireo hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity ny mpanohatra no mpampikorotana tsy zahay mpanohatra no mpampikorotana fa ianareo mpitondra ny mpampikorotana satria amin'izao fotoana zao tsapa ary hita potika tanteraka ny arkarena malagasy ary tsy mandeha amin'ny lohany zavatra midofotra mirindrina tanteraka ny fitondrany ngay rajoelona ka
aza ilika ty amin'ny mpanoatra misy nomena vola nga reny olona norakoraka reny tsisy nomena vola reny na ariary ary tsy zakan'le olona izy manome vola mandoa vola mba hijery spectacle ianareo amin'ny fitondrana hanararao-paty ao anatin'izay zavatra zay nefa izahay taty amin'ny fanoherana handeha hametraka samboady fotsiny de fifandefasanareo miaramila sy zandary ka raha fa tsy tonga saina amin'ireny ngay radioel sy ny mpanaraka azy eo moatsika aoka ny tantaranao. Fomba ny malagasy ny miforotra anaty saingy rehefa ny tonga ny andro iray ipoan'io dia patsaray tsy ombivava ho an'izao fitondram-panjakana izao ho iatrany ny faneho-kevitra rehefa ny vahoaka ny tapa-kevitra dia satra ny fifehezana ndrara ho iatrany isite ny rendraina solony aiko. Fa nolavy kafa sy ny FIFA indray ny kianjan'ny Barea-ny Madagasikara tsy afaka andray lalao iraisam-pirenena. Kianja zay nandaninina fito amby fitopolo tapitrisa dolara no ny olan'ny bozaka. Raha ho an'ireo mpanao gazety misehatra eo amin'ny fanatanjahantena dia nanamafy izy ireo fa tokony ho andraikitry ny ministeran'ny fanatanjahantena sy ny federasiona baolina kitra ary ny CAF no mamaha ity olana ity. Raha toa ka tsy ho vita ny fanarenana amin'ny volana Oktobra dia voatery ilalao any ivelany indray ny Barea sy ireo ekipa malagasy andray anjara amin'ny fifaninanana afrikana. Narcisse Karazafy sy Tahirinaina no mitondra ny antsipriany izay. Tsy tafiditra indray atao anatin'ny lisy ireo kianja anatanteraka ny lalaon'ny CAF ny kianjan'ny Barea-ny Mahamasina ity kianja ity izay nandaniana vola mitetina 7.7 tapitrisa dolara saingy nolavy CAF sy ny FIFA hatrany ny fahafahany mandray lalao iraisam-pirenena. Tsy ny federasiona ny baolina kitra ihany no voasazy manoloana izao fanapahan-kevitra izao fa ny mpity baolina kitra malagasy iray manontolo satria voatery ilalao any ivelany indray ny ekipa pirenena rehefa lalao iraisam-pirenena. Raha ny fantatra dia ny bozaka no tena antony tsy milankatoavana ny kianja tokony isy mala-pahaizana manokana andray an-tanana sy kojakoja io bozaka io araka izany hoy ny faneho-kevitry ny Naina Arabe Arivony mpanao gazety ara-panatanjahantena. Io tsy fankatoavana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa anefa no antony mampikorosofahana sy tsy mampisy vokatra ny kitra malagasy ho iatrany ny fanazavany. Malasa eritreritra ihany raha ohatra hoe bozaka no voalaza fa tena vato misakana tsy azahoana fankatoavana io kianja ny Mahamasina io. Raha bozaka izany dia everiko fa tsy voatery anafatra teknisianina matiana avy any ivelany. Tamin'ny andron'ny président Hamady tamin'ny taona 7 sy 20 tany hoany dia nisy mpiray-tanindrazana gasy antsoina hoe hery zay no niantoka ny fambolena sy fikojakojana ny bozaka teo amin'ny kianja Mahamasina io ary misy manantena fa efa napita izany vaovao zany tamin'ny fédération nampiarina ankehitriny président Hamady hoe misy gasy ohatratsika ny mavita ny kojakoja-bozaka satria efa niarany asa tamin'ny fédération malagasy taloha ka ankehitriny malasa eritreritra hoe tena bozaka marina ve le vato misakana ka tsy azahoana fankatoavana ankianjan'ny Mahamasina. Inona ny olana misy ve eo amin'ny CAF sy ny FMF, inona ny olana eo amin'ny CAF sy ny ministera ny fitondram-panjakana malagasy satria toa voasazy efa hamatona maro zay ny mpity baolina kitra malagasy ny ekipa pirenena malagasy voatery milalao ny an-tanin'olona ary anisany antony magoragora ny vokatra azotsika eo amin'ny lalao iraisam-pirenena hatramin'izao. Manana ny asy ny Mahamasina efa tamin'ny fotoanany ampanjaka no teo io kianja io ary nazahoana vokatra tsara sy nankatoaviny sehatra iraisam-pirenena tamin'izany saingy hatramin'ny nanovana ny anaran'ilay toerana dia toa tsy nahitana vokatra intsony ny Barea-ny Madagasikara. Mila mifanantona araka izany ny FMF sy ny CAF ary ny ministera ny fanatanjahantena raha mbola tena tia sy miaro ny kitra malagasy. Antsoina hoe Mahamasina teo antony nametrahana iny vato masina iny tonga isika aty aorina hoe zahantsika fafana ny tantara voatsika ny anaran'le toerana nonomboka teo tsy nahita vokatra tsara intsony i Madagasikara fa tsy nitsahatra ny jotso ny vokatra azo ny ekipa pirenena malagasy. Ny vahaolana ozy ianao
any am'ireo tompona ndraikitra ny vaolana mila mifanatona ny fédérationna malagasy sy ny CAF mila mifanatona am'ireo technicien ny CAF ry zareo manontany marina inona marina ny zava-misy raha tena hitany mpitiavana ity taranjabolina kitra ity ry zareo amin'ny FMF de efa nahita vaholana hatram'izay fa sao de saritsarina fitiavana no ataonareo ka imezan'ny olona isika matombo la mikatso sy mahazo misokatra ho an'ny lalao raisam-pirenena ny kianjany mamasina ankehitriny mbola sarotra ny azona ny homologation avy amin'ny CAF sy ny FIFA raha toka kianja anaty fanamboarana hoy bande camarandry anapo raha sanatriavina nefa ka mbola tsy vonina ny kianja amin'ny volana oktobra fotoana izay tokony andraisana lalao iraisam-pirenena indray dia any ivelany ho ilalao ny ekipa pirenena malagasy amin'ny fanjakana ny kianjany Bariany Mamasina fa tsy an'ny fédération ka izy ireo no tokony mandray antanana ny fanamboarana izany ka tsy mahamenatra ny mangataka tolo-tanana amin'ny fédération mba hazahoana izany fakatoavana izany ho iatrany ny fanehoan-keviny. Ny zavatra tsara ho fantatritsika rehetra dia an'ny fanjakana ny kianja Mamasina fa tsy an'ny fédération, tsy an'ny fédération malagasy ny baolina kitra io, tsy an'ny fédération malagasy ny rugby io, fa an'ny fanjakana io zofen'ny fanjakana zany no mikarakara an'izay kianjany Mamasina zay kanefa rehefa tena tsy afaka ho dia andao mangataka tolo-tanana amin'ireo fédération reo nge afaka mifampiresaka amin'ny FIFA reo nge afaka mifampiresaka amin'ny rugby international hoe mila amboarina ty gazon ty anaraka an'le fepetra tsy mamenatra zany tsy mamenatra zany raha pireneny ty zavatra ty andao fanolo-tanana fa lasa victime le club andeha lalao any ivelany zao ny LGCO plus andray ny LDC tsy maintsy any ivelany ny fanalamanga andray ny coupe de la CAF tsy maintsy any ivelany zany zavatra rehetra zany defa olana lehibe ho an'le club rehetra ny ekipa pirenena malagasy tokony andray ny Tchad sy Centrafrique lasa any ivelany daholo no milalao ndray tsika noho izay tsy fahafahantsika mbola manana an'izay kianja zay alao mifandefitra de mifampiresaka de mitady solution ho an'le kianja be Mamasina fa lasa makarary fo le izy farany ho an'ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Kianja roa amby valopolo amina firenena afrikanina raiky amby roapolo no nahazo fankatoavana avy amin'ny CAF. Afrika Atsimo no manana ny kianja betsaka indrindra tafiditra ho isan'ireo nahazo fankatoavana ihany koa ny kianja ao Zanzibar. Vovô makasika ny raraba azy toliara kosa indray dia nahazo sazy miantona eritaona ny filohan'ny antoko otrikafo no sady tarika ny fikambanana Masikoro Arivolahy Eliarabe vahiny sy ireo avy amin'ny fikambanana Mazoto miisa enina ireo voasambotra ka niakatra fitsarana androany tao toliary nilaza ny ampiakatra ny raramo izy enina amin'ny rahalahy ireo ary nanamafy fa mbola mitohy ny tolona amin'ny mahatompona ndraikitra azy ireo ny antsipriany izay. Tsy misy resaka fandikan-dalàna fa asa mahatompona ndraikitra no natao hoy Rabe vahiny Elia ka nitarika tamin'ny fisamborana azy ireo sy nanzony sazy eritaona sazy miantona. Nilaza ny tsy afapo tamin'ny didy izy enina amin'ny rahalahy niakatra fitsaran'androany ka nilaza ny ampakatra izany. Izay aloha zany dia enina amin'ny rahalahy tsy hijanona amin'ny lehibe zany fa anao fampiakarana zay aloha satria heverinay zonay ny mivezivezy eto amin'ity Madagasikara ty zonay ihany koa maneho hevitra sahala amin'ireo zay tsy mitovy hevitra na ara-politika na io resaka basitoliary io zany ka nya zany nyfikoresahana ty ampamarana de hoe marina eo ilay sazy miantona eritaona iny izahay raha teo koa zany teo anatin'le raharaha tsy nieritheritra na de ray minitra ary andika lalàna mihitsy fa mipetraka amin'ny matompona ndraiky anay satria averiko ihany hoe tarika politika ny tenako zanaky ny faritra atsimo andrefa ny tenako indrindrandrindra zanaky ny commune ankely malinika ny tenako ataoko ahoana moa zany ny fijery loza anjo ny fireneko soratra masina no teny an'izay fa tsy zahavo. Tombotsoan'ny malagasy rehetra no ijoroana fitiavan-tanindrazana no mibaiko tsy janatra eo ny tolona eo ny fanamafisana. Nandray anjara zay fa mifandaminana ny raharaha somamana hitatsika fa milamina iny nandray anjara ihany koa zay amin'ny fanampinan'ny tolona zay tsy manaiky ny fitrandrahana terarara ka saina orinasa vahiny atao any amin'ny faritra avaratra nandray anjara zay amin'iren'ilay karazana rehefa ahitana hoe endrika mety hoe accaparement de terre na zavatra tsy ekeny ny fokon'olona dia mijoro batrany zay ny commune Kilimalinika ny faritany toliary toerana ny aviko dia veriko hoe eloka na tsy manoloana ny lalàna fa amin'ny fiarahamonina tsy hijoro manoloana ny loza hitako fa androa ny tanindrazako zay zany no mibaiko anay
amin'ilay fijoroana amin'ilay fandraisana ndraiky ka eto zany dia manamafy marina fa eo le sazy eritaona zay a sazy miantana moa zany iny fety dia mariako mahazo matokotsika fa tsy emotra velively zany zay amin'ny tolona ary tsy ampiova ny fomba fijery politika ny otrika afo sy Elia Rabe vahiny ny sazy naovana. Misy ny mizana-tsindrinila amin'ity raharaha basy toliary ity hoy Elia Rabe vahiny mametra-panontaniana ihany koa ny tenany ny amin'ny filazana fa mitovidika ny fanoherana ny fitondram-panjakana sy ny fanoherana ny basy toliary. Tsy mbola nahita olontsika na dia iray raha zay pomba ny basy toliara ka voantso eto amin'ny fitsarana nefa hevitra tsy mitovy zay fa raha ny mpanohatra ny basy toliara kosa dia mila ho isam-bolana dia misy foana ny miakatra nyity fitsarana ity everinay fa misy mizana tsindrinila zany eo areto azy zany dia manamarika zavatra anankiray isan'ny zavatra nresahana taminay koa zay tsy voaresaka moa zay androany dia ny hoe ny atao hoe manohatra ny basy toliara dia manohatra ny fitondram-panjakana eto azy zany dia te antany aizany misy base juridika artikla 4 amin'ny code pénal no milaza fa rehefa manohatra ny basy toliara dia manohatra ny fanjakana izay mba hiverinay kosa fa zavatra tsy mety ny zavatra sahala amin'izany ka raha tsy aivina olona valo izy ireo no voasambotra ny 9 jolay lasa teo tao Benetsy vesatra telo no nanenjehana ny Elia Rabe vahiny toy ny hoe mpamatsy vola ny mpianatra eo amin'ny université ny Manday mampirisika ny mpiasa ny riramana ao fitokonana ary manohitoina ny fandriampahalemana anatiny ao ankily maninika. Lafim-baovao afa tanteraka kosa indray niavaka ny fanamarera ny andro manderan-tany ho an'ny tanora ho an'ny teo anivo ny randrana sindikaly androany nifantoka betsaka amin'ny fanomezana sehatra ny tanora amin'ny tolona sindika izy ireo resy lahatra ihany koa ny tanora amin'ny fanovana indrindra eo amin'ny sehatry ny asa raha ny fanazavana nataon'izy ireo ka antony mahatonga azy ireo ho tompona andraikitra fa tsy hitazapotsiny fotsiny ihany ny antsiprian'izay. Maizina ny eo avy ny tanora malagasy ankehitriny lasa mbanjavatra izy ireo tsy misy ny paikady matotra avy amin'ny mpitondra fanjakana sy mitarika tanora ho an'ny fampiroboroboana azy ireo ho fanohitra amin'ny fampandrosoana lasa miraviravin-tanany ny ankamarony na mitsoaka ny velany vokatry ny toe zava-misy eto Madagasikara. Raha izay eto anivon-drano sindikaly dia manaiky mihitsy ny manam-pahaizana ny malagasy fa ny mpitarika azy na azy ny fitondrano zany na any amin'ny fikambanana misy ary rehetrrehetra reny matetika ny lasa manao tsinotsinona dia ohatr'izao hoe lasa mitsoaka ry zareo nefa tokony reny no tazominy amokatra eto Madagasikara fampandrosoana ka tsy fantako moa zany le tena paikady hoentin'ny fanjakana amin'izao satria efa fitotona zay zany fanjakana tsy niova amin'izao fotoan'izao tsy hita le tena paikady ho hitantsika zany amin'izao le hoe fa mba lasa te Afrika indray zany tsika mendrika an'izay raha izay tao nivorana sindikaly talohan'ny zao foanan'izao nanao fitsidihana firenena membre ny asadeky ihany koa mijery ao anatin'le izy dia hafa ny olona dia ny fanontaniana mipetraka zany ao anatin'izay le hoe anahoana mitondra fivoarana ho any amin'ny Afrika ve zany no itsika ny mitondra azy kanefa ohatrany hafahafa raha hoe i Afrika ho ampandrosoana nefa ianao ny eto aminao ara mbola latsaky ny manitra indrindra-tany ny mpiasa sy ny olona entinao dia zay no mahatonga an'ireo tanora ireo hoe andray an'izay antanana ny tolona sindikaly amin'izao fotoan'izao iova ny sary hiditra antsehatra ny tanora amin'ny tolona sindikaly ho an'ny randrana sindikaly nampiseho fahavononana izy ireo amin'ny fitakiana tao ho fanatsarana ny sehatry ny asa eto Madagasikara ankoatra ny fisolotena ara-sindikaly mirefeo ny tanora amin'ny fitakiana ny karama mahavelona raha ny atotanisana avoaka tany amin'ireny réseaux sociaux reny dia milaza fa isan'ny gisitra isika eto Madagasikara raha resaka karama sy ny fampandrosoana no jerena amin'ireo firenena 40 anatin'ny SADC dia satria tsika zany no loha larana dia rarina zany raha ohatra ka io $10 io no engana voalohany ho an'izay raha ohatra hoe fampandrosoana tsika dia tsy maintsy miala menga mpiasa sy ny tontolon'ny asa zany dia zay le fahavononan'ny tanora zay zany no naseho androany ary aposihana ametraka ihany koa moa zany zay androany taratasy fitakiana ny anivon'ny ministeran'ny asa mikasitra an'izay le hoe fisolotena sindikaly izay lasa ohatran'ny hoe hodininy any amin'ny ministera fanina le izy amin'izao fotoan'izao nefa efa ho tapitra amin'ny faran'ny volana septambra zao ny mandany reo filakevim-pitantanan'ny CNAPS FMFP ny INTRA reo le service tripartite rehetrrehetra zany zay no mahatonga an'le hoe nandray antanana ny tanora amin'izao zany
ho an'izay le hoe tolona syndikaly zay a manomboka zao. Isan'ny namarika ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora ny randrana syndikaly androany. Miavaka amin'isantony zany satria ny tanora mihitsy no mena sehatra sy nitondra ny fomba fijeriny. Niatrika fiofanana izy ireo nandritra ny herinandro ary afaka nizary zany ho an'ireo tanora namany. Fotoan-dehibe anehoana fa ny tanora no hery manosika ny fandrosoany ny firenena ity andro androany ity. Madagasikara izay saika tanora avokoa ny mandrafitra ny mponina ao aminy ka afaka hitondra ho amin'ny fanovana sy fanatsarana ny fiarahamonina. Fanotanterana teny amin'ny FOIB CCI Vato ny filan-kevitry ny minisitra eo anivon'ny SADC izay anjaran'ny Madagasikara moa no mitantana ity vondrona ity amin'izao fotoana izao. Raha tsy ahivina ny tantara dia tamin'ny taona 2024 no natafiditra an'i Madagasikara ao anatin'ity vondrona ity. Ny taona 2024 kosa dia nahato ny mampikambana an'i Madagasikara eo anivon'ny SADC no ny fanonganam-panjakana izay notariny mpitondra ankehitriny tamin'ny taona 2024. Ny taona 2024 vao tafaverina indray tao anatin'ny vondrona SADC i Madagasikara ary izao mandray ny anjara-pitantanana ny vondrona amin'izao fotoana izao io. Ndoaratsika ny antsiprian'izay. Tafiditra tamin'ny fomba ofisialy mpikambana ao anatin'ny SADC i Madagasikara tamin'ny taona 2024 nandritra ny fitondrana ara-valomanana. Ny taona 2024 noho ny fanonganam-panjakana nataon'ny mpitondra ankehitriny dia nahato ny SADC tsy mpikambana ao amin'ny intsony i Madagasikara. Mienjana ny tady-pifandraisany teo amin'ny SADC sy ny fitondrana malagasy tamin'izany. Ny tarika ka nandray anjara feno ao tamin'ireo fifampidiniana isan'ambaratongany nanerana ny Madagasikara ho dalana ny SADC tamin'izany. Ny taona 2024 vao tafaverina indray teo anivon'ity vondrona ity Madagasikara rehefa vita ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024. Ny fampiroboroboana ny fampandrosoana maharitra ara-toekarena ny filaminana sy ny fandriampahalemana aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika no fifaneken'ireo firenena 40 eo anivon'ny SADC. Fanamby lehibe no atrehana manoloana izany toy ny fitomboana ara-toekarena, ny fampianana ny tahany fahantrana ary ny fanatsarana ny farim-piainan'ireo mponina ao amin'ireo firenena mpikambana. Ankoatr'izay dia isan'ny lalan-tsaina eo anivon'ny SADC ihany koa ny fanajana ny demokrasia. Lohahevitra fototra amin'ny fiaonam-be 570 an'ireo filoham-pirenena sy ny filoham-panjakana eo anivon'ny SADC atao eto Madagasikara amin'ity herinandro ity ny fampiroboroboana ny tontolon'ny orinasa, ny tontolo ambanivohitra ary ny angovo. Anjaran'ny Madagasikara no mitantana ny SADC ankehitriny tsy tamin'ny alalina ny fifidianana izany fa fifandaminana anatin'ny vondrona. Raha ny zava-misy eto amin'ny firenena dia mifanohitra amin'ireo tanjona sy lalan-tsain'ny SADC ary tena marefo ny firenena. Firenena 40 nefa notarin'i Madagasikara ao anatin'ny herintaona. Andrasana araka izany ny haitarika ananan'ny mpitondra malagasy manoloana ny fanambogoavana miandry azy ireo. Lafim-baovao hafa tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Mitombo ny olona mivoaka an'Antananarivo ka isan'izany ireo miazo ny lalam-pirenena fahafito iny. Tafiakatra hatrany amin'ny 2 alina ariary ny sarandalana Antananarivo Antsirabe amin'izao fotoana izao ho an'ny etsy amin'ny toby fiatsonana Fasan'ny Karana. Mbola ampy tsara ireo fiara-miasa raha ny fanazavana. Ndao ratsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Fiara dimampolo am'zato no mivoaka eto amin'ny toby fiatsonan'ny Fasan'ny Karana miazo ny lalam-pirenena fahafito amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Tamin'ny 1 ora maraina fotoana nanaovana ny fanadihadiana tety antoerana ohatra dia nahatratra 80 ireo fiara mivoaka teto amin'ny ity zotra ity izay zotra regionaly mampiasa ny lalam-pirenena fahafito. Vao manomboka nefa ny haute saison mbola mahasana ny fitateram-bahoaka ireo fiara misy raha ny fanazavana. Efa miatra kosa ny sarandalana 2 alina ariary natokana ho an'ny haute saison Antananarivo Antsirabe raha ny fanazavana. Maharaka zahay hatreto aloha momba ny hoe renfort tsy dia mila hoe renfort satria izay atao anatiny ihany no afaka mifampisauver amin'ny voyageur. Na izana zany ary voatatitra ara-dalàna ihany ny olona na dia misy retard kely fotsiny ary vokatry ny embouteillage eny Ambatolampy. Eo amin'ny 150 voitures eto zany régional RN7 mitambatra. Mivoaka izay. Rehefa haute saison ny sarandalana eto amin'ny régional RN7 dia 20 000 ariary fa rehefa basse saison dia 15 000 ariary. Haute saison tsika amin'izao 20 000 ariary. Zara raha misy mpandeha miakatra ho aty Antananarivo vokany vitsy ireo fiara feno ho mpandeha rehefa miakatra ny renivohitra. Itsankilany nefa
olana goavana ny faratsindalana any ka lasa adinenina vao vita ilay 900 kilometatra mampitohina Antananarivo Antsirabe. Ny kodiarana no tena lasibatra amin'izany ankoatra ny fahasimbana ara-teknika hafa hoy ny fanazavana. Ny lalana ratsy tena ratsy makany am'le mbola inona moa zany le tapahandrareo le mbola le dekapena le izy fa mbola tsy vita goudron dire zao eo amin'ny adiny enina eo zay ny lalana am'izao fa inapita tafika iny zany zao ny tena ratsy am'le tropidation zay voatrongo tsy vitandrareo de zay ny tena ratsy am'izao. Ny fiara zany simba presque hoe simba tsy maintsy simba foana ny pneu zany ny tena simba atao amin'le goudron tapaka reny de manimba pneu be le izy. Izy koa miteraka accident le izy am'izao am'le mandeha am'le terrassement iny zany lasa miteraka accident le izy. Ankoatra ny Antananarivo Antsirabe dia efa ao anatin'ny haute saison ihany koa ny zotra miazo ny district Andramasina ary betsaka ireo mpandeha. Na izany aza mbola tsy miantra atreto ny sarandalana mifanaraka amin'izany raha ny fanazavana atrany. Ankoatra ny fialatsasatra dia isan'ny antony iray mampitombo ny sarandalana sy ny mabetsaka mpandeha miala ny vohitra ny famadihana kolotsaina manjaka eto amintsika. Tsy vitsy manko ireo fianakaviana no tsy mahofa fiara mitokana intsony noho ny asarotry ny fiainana ka mandeha taxi brosy miazo ny toerana izay anaovana ny famadihana raha ny fanadihadiana atrany. Fa tonga ny Fianarivou Antsinana io tolakandro ny nofo mangatsika ny Jean-Claude Rakotonirina Roger mpandrindra nasionaly ny Antokotiko Madagasikara izay nodimandry ny sabotsy lasa teo. Ny alohan'ny Fianarivou Antsinana dia nentina ambavaka tao amin'ny fiangonana Anglikanina Santa Jacoba ao Tomasina ny fialatsasatry ny fanainy. Teo ihany koa ny fitrotrona ambavaka ny ankohonany. Teny amin'ny toerana nolalovany dia nankahery ny ankohonany ireo olotsotra ireo mpikatroka avy amin'ny Antokotiko Madagasikara ary ireo mpiarany azakazaka taminy teo aloha. Ny Antsipriany izay vaovao izay. Ny alohan'ny nianzonan'ny Fianarivou Antsinana dia nentina ambavaka tao amin'ny fiangonana Anglikanina Santa Jacob tao Tomasina ny nofo mangatsika ny Jean-Claude Roger Rakotonirina mpandrindra nasionaly ny Antokotiko Madagasikara izay nodimandry ny farany herinandro lasa teo. Teraka tamin'ny 9 Novambra 1979 tany Ambatondrazaka i Jean-Claude Roger Rakotonirina ary nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny fiainam-pirenena sy ny sehatry ny asa. Tale generalin'ny orinasa SODIP izy ary nanorina ny orinasany manokana ihany koa. Tamin'ny taona 1979 voafidy ben'ny tanànan'ny Moramanga ny tenany ka nitana izany andraikitra izany nandritry ny 2 taona. Taorian'izay nitantana ny fampianarana teknika eo anivon'ny faritra Antsinana nandritry ny 10 taona izy sehatra izay tena nanandanja taminy. Nifantoka tanteraka tamin'ny politika i Jean-Claude Rakotonirina nanomboka ny taona 2010. Niditra ho mpikambana teo anivon'ny Antokotiko Madagasikara ny tenany ary voatendry ho mpandrindra nasionaly ny Antoko. Manana ny malibonina pirenena Chevalier de l'Ordre National i Jean-Claude Rakotonirina ny taona 2010. Raha ny fandaharam-potoana moa dia rapitso alarobia 13 Aogositra no asitrika ao Ampasany Maningoro Fianarivou Antsinana ny nofo mangatsika ny Jean-Claude Rakotonirina. Pejy ny finoana kosa indray dia tonga any Tolagnaro ny ankamaroan'ireo mpizaika hiatrika ny sinode lehibe faharoapolo ho an'ny fiangonana FJKM. Aorian'ny fitaom-pivavahana lehibe ho fanokafana izany rampitso dia iroso amin'ny ladinika maro ireo mpizaika raha ny fandaharam-potoana. Mandritra ity fotoana ity ihany koa no ifidianan'ireo mpizaika ny komity ny sinode lehibe izay hitantanany fivoriana hatramin'ny faharoapolo ny volana Aogositra ity. Ny Antsipriany izay vaovao izay. Maefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Korintianina voalohany toko 12 andininy fahavalo amby 50 tapany bi. Io no andiny soratra masina entin'ny fiangonana FJKM miatrika ny sinode lehibe faharoapolo izay tanteraina ao amin'ny FJKM Salema vaovao Tolagnaro anomboka rampitso. Fotoam-pivavahana no nisantarana ny fionana androany izay nanatanterana ny fandaminana sy ny fandraisana ireo mpizaika ary ny fizarana fitaovana. Rampitso no iroso amin'ny fiatrehana ny sinode lehibe ireo mpizaika izay iafara amin'ny fametrana ny bron'ny sinode lehibe ary izy ireo no hitarika ny fivoriana izay atao hatramin'ny faharoapolo ny volana Aogositra ity.
araka ny arafitra marala moa dia zavatra roa lehibe natao misoloda lehibe etsy an-tany miezaka amin'ny fiangonana mamantatra ny valy mifantany manao hoe inona ny tiany Jesosy atao, inona ny tiany Jesosy atao amin'ny tanatin'ny efa-taona indray, inona ny asa tiany Jesosy tanterahany fiangonana tanatin'ny efa-taona ho avy. Dia rehefa voavaly zany amin'ireo fivoriana fanapahan-kevitra rehetra dia valin'ny fiangonana ireo fantany manao ka iza no hitarika amin'ny fanatanterahana ireo hevitra ireo dia ataony fifidianana samihafa. Dia etsika mibavaka mba ho ny hevitry Jesosy Kristy no iombonany fiangonana ary mba ny olona fidiany Jesosy Kristy no hitonga ny fiangonana hanatanteraka izany fikasana izany. Ny synodam-paritany Ambovombe Atsimo, Kristy Ranovelona no mandray ity fivoriam-be faha 20 ho an'ny fiangonana FJKM ity. Miantso ny mpino FJKM rehetra noho izany ny filohan'ny fiangonana FJKM ny Reverend Dr Irako Andriamasoami mba samy hitondram-bavaka izany satria ny hoavin'ny fiangonana FJKM manerana nosy ato anatin'ny 4 taona ho avy no odinina hoy ny fanazavany. Mbola mandridina izay pejy ny finoana izay atrany mifantoka amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana ny fahaizana mandanjalanja momba ny teknolojia sy ny fanatontolona ho an'ny tanora mba ampifandray ny mpanabe sy ny beazina amin'ny zavamisy ankehitriny ny fikambanana skotisma zazavavy eto Madagasikara ho fanamafisana izany ampianarana ny fampiasana ny teknolojia ny ankizy beazina ka tanjona ny azatovavy matotra sy vonona anompony hafa ny antsipriana izay. Amin'izao fotoana izao miompana amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana ny fahaiza-mandanjalanja ny teknolojia sy ny fanatontolona ireo fikambanana skotisma eto Madagasikara mikendry ny ampifandray akaiky kokoa ny tadidokanga eo amin'ireo mpanabe sy ireo beazina mba hahazoana ireo tanora traikefa sy fahalalana mifanaraka amin'ny zavamisy ankehitriny ho fanamafisana izany ampianarana sy volavolaina ny ankizy beazina ny fomba fampiasana ny teknolojia ampitandremana araka ny fanazavany tompon'andraikitra nasionaly eo anivon'ny faniliny Madagasikara tanjona ny anabe ireo tanora olombelona matotra manana fatokisa-tena tia tandrazana ary vonina hanompo sy hanampy ny hafa amin'ny fiainana andavanandro. La asa fa misy ny atona hoe traikefa mampitombo talenta izy io dia misy fanatsarana izay traikefa nanana zay araka ny fantatsika fa hoe mandroso be ny teknolojia amin'izao fotoana izao dia ampianarina sy volavolaina ireo tanora sy ankizy ireo mba ahay andanjalanja an'izay fampiasana teknolojia zay manana ny atona hoe surfa smart izahay zany hoe fahaizana mandanjalanja an'izay tsy afaka miala amin'izany tsony tsika amin'izao satria tena mandroso be ny teknolojia ary mandeha miroborobo zany hoe atona hoe mondialisation moa teny vahiny dia misy an'izay surfa smart zay zany amin'ny fotoana io amin'ny 20 aogositra nanaovanay anazy dia rehefa manao an'io lahasa izy dia misy ny marika izay omenay anazy ao aorianan'izay mba entina ihany koa mipetraka maskoto amin'ilay hoe badge izay mipetraka eny amin'ny fanamiany tsirairay avy. Iverina indray rehefa niantona nandritra ny fotoana maromaro ny lasy nasionaly izay karakarain'ny skoto zazavavy katolika ny 17 ka hatramin'ny 13 aogositra 2024 avy izao izay atao ao amin'ny dioseze Nambanja mandritra ny 7 andro ifandray amin'ny natiora sy iaina fiainana andasy tanteraka ireo mpandray anjara. Izahay fanily Madagasikara moa ny skotisma zazavavy katolika dia mikarakara lasy nasionaly lehibe izay atao any amin'ny dioseze Nambanja. Izy io dia manomboka ny 17 aogositra hatramin'ny 12 aogositra dia ny plasy amin'io dia efa mahatratra eo amin'ny 200 eo zany hoe 1200 zany izahay amin'io. Misy ny beazina izay manerana ny nosy zany hoe misy dioseze moa ny filaza azy amin'ny katolika misy dioseze 12 dia andeha ho an'ny daholo ny rehetra amin'io manomboka amin'ny farany zandry indrindra izay antsoina hoe ny sampana mavo na ny antry ny ala manomboka ny 9 taona hatramin'ny zokony indrindra moa zany izay tsy misy fetra taona ny mpiandraikitra sy ny filoha. Dia akoatran'izay ihany koa dia misy lahasa maro amin'io izay ataonay misy ny lahasa izay entina manabe misy ny hoe fampiarana an'izay zavatra ny ainanay nandritra n'ilay fotoana rehetra ny topikatroana nanomboka tamin'ny ny topikatroana teo aloha hatramin'izao vakansa izao dia izay zany no ampiarinay any Ambanja. Ho an'ny faniliny Madagasikara ity lasy fanantenana ity no fotoana anamafisana indray afa vonina hatrany fikambanana anome fanabeazana feno sy lalina ho an'ny tovavy malagasy. Fa miantso amin'ny firaisankina anohanana ny Ukraine sy anerena ny tsindry amin'ny Rosia mba ampitsarana ny fanafiana ireo ministry ny raraham-bahiny Europeana izay Union omaly. Izany fionana izany dia tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fionan'ny filoha Amerikana sy ny filoha Rosiana izay atao any Alaska ny zoma ho avy izao.
Nyatsiprianza manoana ny ezaka diplomatika ho fametrahana ny fandriampahalemana ataony filoha amerikana Donald Trump ireo ministra européana hoy Kaja Kallas tompon'andraikitra politika ivelany eo anivon'ny vondrona européana nambarany ity solotena européana ity ihany koa fa mandinika ny amin'ny fametrahana sazy vaovao amin'ny Moscou sy amin'ny fanampiana ara-tafika fanampiny ho an'ny Kiev ny vondrona européana. Isan'ireo nandray anjara tamin'ity fionana ampitaindavitra ity moa ny ministra ny raharaham-bahiny ukrainiana. Fivoriana izay tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fionana eo amin'ny filoha rusiana Vladimir Poutine sy ny filoha amerikana Donald Trump izay atao any Alaska ny zoma fa 12 aogositra ho avy izao. Ho an'ny européana dia tokony ho isan'ireo natrika io fionana io ny filoha ukrainiana ny filoha rusiana nefa nilaza fa tsy iray latabatra amin'ny Vladimir Zelensky. Misy ny ezaka ataony amerikana ampandraisana anjara ny filoha ukrainiana satria voakasika mivantana amin'izay dinika atao any ukrainiana. Ahin'ny européana andrina ny dinika ampitsarana ny ady sy ametrahana ny fandriampahalemana raha tsy feno ny mpandray anjara dia ireo tena voakasika mivantana. Fanandany fiampangana avy amin'ny firenena mikambana izay milaza fa nanoana ny M23 tamin'ny fanafiana na fatesana olona izay miisa 713 ho tany antsinana ny Congo RDC ny gouvernemanta rwandais. Nilaza izy ireo fa tsy marina fa fanasoketana ny tafika rwandais ity tranga ity ary mety anakorontana ny ezaka fitazomana ny fandriampahalemana eo anivon'ny RDC sy Rwanda izay nosoniavina ny 17 jona lasa teo. Nyatsipriana izay tsy marina fanambarany bureau zon'olombelona ao amin'ny firenena mikambana izay milaza fa nanoana ny etsiky ny mpikomy ny tafika rwandais hoy ny gouvernemanta atao Kigali. Nahafatesan'olona 713 fanafiana tao atsinana ny Republika Demokratika Congo ny tafika rwandais. Norona amin'ny fijoroana vavolombelona maro tao ariny ny andiana fanafinana tao amin'ny tanàna 4 tao amin'ny faritany ny Nord Kivu ny volana jolay lasa teo ny tatitra ny firenena mikambana. Entsankilany nanambara ny ministera ny raharaham-bahiny ao Rwanda fa tsy aradrarany ny fampidirana ny tafika rwandais amin'ireo fiampangana ireo ary naneo ny ayainy amin'ny fomba fiasan'ny firenena mikambana ny amin'ny fanaovana fanadihadiana izy ireo. Nilaza ihany koa ny diplomasia rwandais fa mety animba ireo ezaka fitazomana ny fandriampahalemana ireo fiampangana navoaka ny firenena mikambana. Raha tsy ahivina dia ny 17 jolay lasa teo no nanao soni ny fanambarana momba ny vodikevitra iombonana ny gouvernemanta ny Congo sy ireo mpikomy avy amin'ny M23. Tany Douakatoire no nananterahana izany tao ariny ny fifanarahana fandriampahalemana eo amin'ny RDC sy Rwanda izay notarihan'i Washington izay nisoniavina ny 17 jona lasa teo. Eo amin'ny vaovao afakely kosa indray dia olombelona voalohany tsy misy tsinay mariazy afakely ka ireo olana saina hiatrika no mandovola fonenana kely miaro ny zavamaniry na ny mini abri ireo no atranga afakely sy hoentiny saranjaratina amity. Olombelona voalohany velona tsy misy tsinay Christopher niditra hopitaly nandritra ny 20 volana Christopher noho ny areti-kibo tafahoatra nahazo azy ny taona 2010. Rehefa natao ny fizahana ara-pahasalamana dia hita fa voan'ny aretina tsy fahita firy antsoina hoe pseudo obstruction intestinale chronique ny tenany. Tsy maintsy nandalo fandindiny Christophe tamin'izany ka nesorina ny tsinainy. Tsinay 12 cm monja sisa ny tafajana tao aminy raha tokony ho valo ka hatramin'ny 10 metatra ny halavany tsinain'olombelona. Tamin'ny alalan'ny tsindrona no nahafahan'ny velona. Tsy maintsy mitondra kitapo misy ireo otrikaina maro ilay vatany isan'andro Christopher toy ny vitamine sy protéine sy ny maro hafa. Ampidirina mivantana amin'ny lavaka eo amin'ny tratrany izay efa namboarina manokana ireo fanampin-tsakafo ireo. Afaka misakafo ihany izy saingy tsy misy dikany izany satria tsy tafiditra ao amin'ny vatany ireo otrikaina. Tsy misaraka aminy araka izany ireo ranon-tsakafo manokana mamela azy ary tahaka ny finday mila fahana isan'andro ny tenany. Raika amin'ny 30 taona Christopher ankehitriny ary salama tsara, miaina toy ny olombelona rehetra izy saingy tsy maintsy misarja adiny 12 isan'andro. Mariazy hafakely tsy maintsy nandoha vola avokoa ireo olona nasaina rehetra vao afaka nanatrika ny lanonana.
nanome safidy roan'ny olona nasaina izy roa kely. Tapakila tsotra amin'ny vidiny 720 ny iray izay natao an'ireo te hanatrika ny lanonana mahazatra fotsiny. Ny faharoa kosa dia tapakila VIP ho an'ny olon-droa amin'ny vidiny 750 sy 700 euro izay ahafahana misakafo miaraka amin'ny mpivady ny alohan'ny lanonana, mahazo toerana manokana akaiky ny mpivady mandritra ny lanonana, misitraka toerana fialan-tsasatra toy ny spa sy ny fanalana avizanana ary miala sasatra sy misakafo miaraka amin'ny mpivady ao aorian'ny lanonana. Tao aorian'ny nandoavana ny fandaniana rehetra nefa dia natolotra izy mivady ho an'ny fikambanana tsy miankina. Tao aorian'ny nandoavana ny fandaniana rehetra nefa dia natolotra izy mivady ho an'ny fikambanana tsy miankina village impact izay miasa amin'ny fananganana sekoly sy fanomezana rano fisotro madio any Kenya ny vola 4,000 sy R1 sy R1 euro azo tamin'ilay lanonana. Azo atao tsara ny manao fety tsara sady manampy ny hafa ary mampandray anjarany rehetra amin'ny asa soa hoy izy mivady. Zava-miafina ao amin'ny zava-maniry, fonenana kely miaro zava-maniry ny miniabris sy miafina ao anatiny. Fonenana voajanahary izay miaro ny zava-maniry ny miniabri manome fiarovana tanteraka amin'ny hafanana sy ny orana ka ahafahany bibikely madinika na ny akarena mivelatra sy miaina milamina eo amin'ny zava-maniry. Fonenana manampy amin'ny fitohizan'ny fiainan'ireo zava-maniry izy ity. Hita ao amin'ireo miniabri ireo fa mipetraka, mametraka atody sy mihinana bibikely mpanimba ao amin'ny akarena. Noho izany, miaro ny zava-maniry amin'ny loza mety hitranga izy ireo. Manampy amin'ny hatsaran'ny zava-maniry sy ny fitohizan'ny rafitra iainan'ny voajanahary koa. Mitondra tombontsoa eo amin'ny andany sy ny ankilan'ny miniabri, samy mahazo tombony avokoa ny akarien mahazo fonenana ary ny zava-maniry kosa mahazo fiarovana. Manam-porofo noho izany ireo mpikaloka fa tena ilaina ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny zava-maniry ireo miniabri miafina ireo. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana teknisiana sy irina manampanao gazety nafana nanatontosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.